Tomboka vaksa. Soratany Nofy-Andrianjaka. Ireto avy no mpamelona ny tantara. Tapaporoana sy nalitao ary Nofy-Andrianjaka. Ravaka Antsany Ony sy Anjarana Tenaina. Niaraka tamin'ny Riamandatsoa sy Kantony Aino. Nandray feo Alfara Zafiarson. Nanatotosa. Nofy-Andrianjaka. Nanampy teo amin'ny fanatotosana. Zaki Andrembololona. Fa maninona ny avelanao mitomany elabe io zazy io ry idealy a. Raisa izy raha mampalahelo anao e. Zaho mbola sahiranako. Andray kosa e. Jereny eo raha tsy efa ankona mihitsy le zazy. Ka tsy hitako hoe inona ny zanonanao eo fotsiny. Raisa izy raha mampalahelo anaoko. Eo ary fa raisin'ny dada ny zanany e. Dia aza mitomany tsony tsona n'olona e. Rehefa tonga ihany ianao dia tezao mihitsy fa zaho misy alehako. Sady ny fiandrasana anao teto ohatran'ny reny ny andro mpanjaka ireny. Fa hoaiza indray zao ianao ka. Zany ery idealy mbola be asa be. Fa ianao ihany nga moa be asa. Mba fantatra moa ny antsikantsika ataoko amin'ny asako. Fantatro ka. Saingy nga moa tsy tokony mbola konze ianao ka. Ohatrany mbola misy herinandro ma tsy tokony asa ianao ko. Saingy mila fanomanana be zany Robin a. Mivangongo be takin'inona moa zao ny asako ao. Sady Frank zao efa impiry ny antso anao hoe efa mila miasa hono afa tsisy mandeha amin'ny loany mihitsy ny asa ao hatramin'izay nakongé azay. Idealy a. Dia ny ato an-trano ve zany no ampandefiriny? Iza indray ary zao aminao no hitaizan'io zazy io ka. Fa ninona fotsiny nangalana an'io mpanampy io Robin a. Moa tsy hitaizany zanatsika. Ekeko zany. Saingy raha mbola misy fotoana kosa mba anananao dia tokony mba metraka azy amin'ny mahampanampy ianao e. Tsaroa fa mila anao anie io zazy io e. Ianao reniny ihany no tena ilainy amin'izao fahatongavana izao. Aza be sermon ianao Robin a. Aleo aloha za andeha dia jereo sy tezao tsara ny zaza fa tsara izay ianao tonga. Eny ariko. Nefa tokony ho tsapanao fa za nefa vao avy niasa alina e. Tokony mba mila makaina kely fa tsy tsapanao mihitsy zany. Za koa aza mba hitarainanao amin'ny asanao Robin a. Moa tsy efa ny tena hoe ajanony ihany io asanao io fa mahavelona tika ny asako. Asa sécurité ve. Ny andro lany, ny alairana ato an-trano aho zazo isaina. Nefa le asa tsy dia makaiza loatra. Sokajiana hoe asan'ny olona sahirana e. Tsy misy asa ambany zany rery idealy a. Mitovy amin'ny asanao ihany io. Samy hafa be zany Andriamatoa. Ny asako asa birao sady asa miady. Fa tia asanao mahay mbo alina foana. Tsy vitan'izany fa tsy ampiasasan'ny karamako akory ny vola ampidirinao ato an-trano. Iny mitsapako zany. Saingy sy tia hambaniny ny havanao dia aleoko manao an'io asa io. Toy izay lazainy fa hoe velom-behivavy ato an-trano ato fotsiny. Ka na zany aza Robin a. Diny ihany fa zavadinao anie mba menatra e. Manana andraikitra be amin'ny orinasa ambony nefa tianao hoe vadika mpiamby tanàna. Ny tena kombla dia tsy izany patron anao fa i Monsieur Frank DG an'ny orinasa esaka. Tena menatra Robin a. Aiko zany. Saingy mba jereo asa hafa ary raha ohatra mahatsiaro tena menatra ianao e. Efa ambany karika ihany ny ary idealy fa tsy sahazany diplômako daholo izay asa rehetra heverinao fa tokony mendrika hoe vadinao zany. Rehefa mitapy dia mitenena fa aza manipy ny safidinao hatrany ampiandohana aty amiko. Fa tsy handany andro aminao eto koa e. Efa napetraka ao amin'ny faro daholo ny sakafo fa lasa. Dia ahoana zany io zazy io sy ny sakafony ka? Efa tsara afatra tamin'ny fary zany e. Mahazo matory ianao mandra-paharivan'ny andro. Rehefa tonga lasa indray ianao. Tsy olan'izany fa izay ilay fiainana dia tsy maintsy zakaina e. Eny ary. Mazotoa ianao? Oe, saika diniko. Ahoana izay? Aza miandray ianao sao hariva be ka izany indray ny vazavasan'ny Monsieur Frank eo hoe tara foana ianao rehefa miverina riza.
ela rehetra izany tsy nahitana andry izany ka. Ay, ianao koa dia efa mahita lazaina ary monsieur le DG ka. Ka marina anie izany. Fa ary vao maliny ny eo taminao. Sa adino sahady? Aiza koa ny dia hoe adino e. Ny tsy nahitako anao teo amin'io birao hipetrahanao io anie izany ry idealy fa tsy hoe taiza kory. Eo mihitsy no mendrika anao. Aza manafa ho hitanao eto foana amin'izay aho izao ka. Dia manahoana ny taizao zao? Aza asiana resaka an'izany aloha ka. Fa ahoana e? Asa izao natao dia resaka mifandraika amin'izay izany no tokony refahana. Ka tena mety hisy fifandraisana anie izany ry mademoiselle idéaly e. Efa madama kosa DG. Azafady fa mbola zatra be an'izany ahy e. Mademoiselle mantsy ianao no niditra tato dia sarotra be amiko ilay miteny hoe madame. Eny rea. Mino fa ho afaka tsikelikely eo ihany izany. Sanatria izany ry idéaly a. Satroka isaina foana hoe mademoiselle ianao. Ka efa tsy amin'izany tsoniko. Efa lasa izany. Hitanao? Misy ifandraisany amin'ny asanao ihany ilay fanontaniako teo. Taloha ianao mademoiselle idéaly tato am-piasana. Mbola malalaka tsara amin'ny fotoana rehetra. Ankehitriny ianao efa voafehy daholo izay ampaha-potoana ivelan'ny orinasa rehetra satria efa madame. Sa ve tsy marina izany? Izay aloha tsy azo laviny. Ka ahoana? Azonao valiana amin'izay ve ilay fanontaniako teo hoe manahoana ny taizao? Dia voafandrika foana tokoa moa izany zako. Aiza kosa e. Ao re izy ao e. Manahirana sady mahakamo be. Andray kosa ry idéaly a. Ny zazany eny tena loharano kareny e. Fa lasa hafahafa be izany aho ary atsoriko aminao Frank. Oay, monsieur DG mantsy e. Rehefa eo anatrehan'ny mpiasa ihany ianao vao tokony hiteny an'izany e. Ka izay ho aho. Miova be ny fiainako. Lasa kizitin-dava foana aho ao an-trano. Misy fiantraikany amin'ny fifandraisana sy Robin mihitsy ilay izy. Ohatran'ny tiako izany a. Io indray ianao. Inona no mampisento anao? Frank. Ahoana? Tsy te ihany andre fiainana lasa taloha ireny intsony aho. Mampitebiteby be raha mbola hanohy andreny tsika. Fa ahoana e? Izany e. Na amin'ny Robin vadiko izany na amin'ny sahondra vadinao. Raha mety dia avelao hipetraka tantara eny ka. Idéaly io? Ahoana? Fantatrao fa sarotra izany. Ary efa nifanarahantsika nefa namanambady aza ianao tohizana foana ny fiarahana e. Eny e. Ekeko aloha hoe nifanaraka an'izany tsika nefa rehefa tena nandinika dia tsy mety ka. Io indray ny malalako a. Aza dia manao an'io moa e. Za zany manana an'ilay oriko mamy be fahiny. Mbola afaka manantena an'izany ve a? Frank, tena miangavy anao a. Ahoana? Tiako Robin ka sarotra be amiko ny hanatanteraka ny sitraponao. Aleo angamba ary Frank hijanona hatreo izany ka. Idéaly a. Izany eny voalohany vao Robin e. Aoka ho tsapanao izany dia za indray ve no andeha hiafy aminao? Sao mba tsy mety kosa ry idéaly a. Za ve no namafy dia ny hafa no hijinja? Frank, fantatro fa raha mbola tsy nanambady ianao dia anao mandrakizay aho. Saingy izay ny zava-misy ka tsy afaka ny anatenanao intsony aho. Haiko izany malala. Saingy ianao ve tsy mahatsapa hoe mamy ilay fitiavana fenina sy angalarina tahaka an'izao e? Ianao angamba efa zatra an'izany Frank. Kosa e. Za mbola vaovao be. Sady tena impossible Frank. Mampalahelo ahy Robin. Aiza kosa malala. Tsy misy zavatra impossible izany. Aleo fa hiezaka isa-dapy teny a. Aleo mihitsy aho mba azo-potipotiny avy amin'ny mpiambi-tanànako iny e. Frank, sao mba tsy rariny kosa e. Vadiko anie iny e. Fantatro izany. Diso fantatro loatra nefa ny zava-misy koa tsy hodinantsika. Frank, afaka mba hanita an'ireto asako reto ve aloha za e? Za tsy aleto raha tsy mahazoroka mamy be avy aminao. Ato am-piasana anie tsika ary Frank e. Tsy maninona izany e. Tsisy olana. Tsy mety ho ahy izany Frank. Dia samy taraiky eto tsika izany ko. Mba afahako mamita ny asako ary dia aleo fanaika e. Saingy amin'ny sisa kosa tsisy tsony
Aza manandry ry mademoiselle tsara tarehy fa tsy ataoko tsony izany atao am-piasana raha manahirana anao ka eo ary. Azafady tompoko. Fa ngaha ianja tsy mahay mandona vao miditra e. Ataoko fa fahalalam-pomba faran'izay tsotra izany. Miala tsiny indrindra raha nanelingelina anareo. Ahoana noho izay? Saika hanatitra ireto taratasy ireto tompoko ho an'ny madama idéaly. Ay. Eto tikia. Misaotra bebe madama. Tsy saorana ki izany dia aza tao an'izany madama izany moa fa hafahafa be izahay e. Ka iza indray ary ny atsoko anao e. Tsy hoe fotsiny hoe mama mioty kia. Eny ary mama mioty Izay fa mazotoa nareo. Dia miala tsindry papa na anakirotana. Ndana fotoa ny asanao e. Zahay koa mbola mamita asa maro ato. Lasa fa ahoana Ahoana izay? Ivoaka isakafo nga papa sa ato amin'ny kantina raha toandro? Mety hivoaka kely izay sy madama idéaly ka. Sa ahoana ry madama idéaly? Izany efa izao saika mba hivoaka kely. Ka tsy maninona na hiaraka aminay azy indry. Dia any ange ny olana e. Fa leo hoe misy mitady tampoka amin'ny telefona nefa tsika tsisy ady daholo. Ka tsy hitako izay olana amin'izany re ora fisakafoanana anie tsy tokony misy anelingelina mihitsy e. Papa kosa e. Izany mihitsy ny fifanana me madama idéaly Marina izany Franka. Miandry antsavany ivelany izy fa misy kliantsika tokony hirapelina mantsy ka samy hafa ny ory ato sy ny ato. Raha izay indray angaka tsy mifaka. Aleo izao natao e. Ay. Mandeha andry fa endrasako ny antso. Ka sao dia nidianareo sy papa indray ary ny voasakako e. Ay, aleo ary izay e. Dia aza ela fotsiny ianao any. Merci papa. Ndao. Dia misaotra ki mama mioty kely Izay ilay zaza dia tsaika nitezerana indray. Ianao mba manakakaiza ny foniny sazy iny. Ka mitady tsy halala fombako. Ny reniny tsy mifanaraka aminao dia ve zaza nitady hivonanao? Ny mahasosotra dia miaraka amin'ny fanomelo izy mianaka dia tia antsany manao teny tsy voahevitra anie ry idéaly. Fa teny tsy voahevitra moa izany? Be dia be fa aleo amin'ny manaraka izany resahana fa manapaka ny resantsika fotsiny ka. Idéaly Ahoana e? Zao ve ianao vao miditsy ny trano e? Jereo nefa efa mifolo alina anie izao e. Angamba kosa mazava tsara ny ora fidirana sy ny ora firavanao ka. Fa heverinao moramora moa ny récupération ny telo volana tsy nesako. Sa dia tadavinao itolo lasa be isanandro. Fa angaha kosa tsy efa nisy nisolanao tao nandritra n'izay fotoana izay ka. Ataoko fa lalàna ny orinasa izany. Tsy laviko izany e. Saingy tsy olona vanana no napetraka tao ka mivangongo ny asako. Aleo aloha izany dia hamonjy dosy ka. Ary ngaty ianao tsy niata? Tsy nandeha ka. Ohatra mafanafana ao amin'ny oty dia nanapa-kevitry ny janona. Européen Ahoany? Fa maninona dia manao kitotoa ny asana ohatra n'izany e? Amiko dia tsy misy zavatra ambony noho ny zanako ry idéaly na voaroka rapitso aza tsy rarahako izany. Raha mba ianao moa no misaka ny vokany ka Ay misy antony aminao ihany ny asako izay nambaninao ohatra amin'izay. Aiza re izany. Alefaso ho ale fisainana. Sao adinao fa ny lehibeako ny patron anao e. Izany mizaka ny vavany rehefa tsy mahavita ny asanao ianao. Aza manahy ianao e. Efa nifampirahara tamin'ny namako androany. Komple ny mpiandro ny tanàna ny lehibe ianao androany fa aza matahotra. Tsy misy fiantraikany amin'izany ny asanao. Ay, dia efa miala aho izany Fa mba meonoana aloha mioty e. Jereo nefa tena mipitrapitra fotsiny izy mijery anao e. Toy ny tsy rarahanao akory ilay zaza. Aleo aloha izany dia hamonjy dosy ka. Rehefa avy eo hitantsika eo izany. Raha koa izany reraka be. Indray ry idéaly. Izany efa nanafatra ny fara hoe omeo biberon foana izy e. Ny zanabazary eny maninona salama sy bolangona tsara nefa vao amam-bolana raha ela indrindra dia efa sarahany nono. Idéaly gasy anie ianao e. Ary tokony tsy faninana amin'ny vazaha tsy hitanao maso any. Sady
Za koa tsy manaiky an'izany ka tsisy reny azy efa tsy fidiniko. Mandana fotoa aingana aloha nidosinao dia minono ty zazy ty. Na koa mba te atoro mafy fa hatry mianikeo azy ohatsy nahita fandrina mihitsy fa mitaiza fona ny mioty. Tsy mety natoro mihitsy. Adalàna ny ianao. Misy mpanampy ato tsy nomena defainy fa. Mampalahelo ahy ianao sombanaiko. Zao taonanao zao mihitsy nefa ny tena ilainao andreninao. Ity izy tsy mahatsiaro akory ny fisianao. Dia sanatria hoe tsy nindrino ny fisianao sy ny fahatongavanao hoe sa antony iray manageja azy ato amin'ny tokantrano. Tsy te hisaina an'izany aka. Nefa zahay zao ny zava-misiko. Dia ahoana no avinao raha reny sahalan'izany no antenay? Tso aza mananaka fa eto andraikinanao mangina reto sombonaiko sely reny adala ianao. Saingy na inona renina foana iny ary ilainao eo amin'ny fiainana. Tirainao nefa mitotoam-bitana ka mitady randrana da tsy hanendrika ny tena. Fahaizana zero araka ny filazan'ny reninao azy. Ny vatana fotsiny lehibe mandany sakafo ato trano. Mangina sombinaiko. Matory amin'izay ianao fa tena ilainao ny toromaso e. Za matahotra ianao fa tsy hanary toky ahy. Tsy maintsy hitoty amiko foana ny fitiavan-dreninao ndray andro any. Efa vita daholo Ramsey raha rehetra fa aleo resaka amin'izay mihotitra andeha ianao. Efa midimy ihany mantsy izaoko. Sao dia tareo mantsy ianaoko. Misaotra retsy. Tondry indray no mahatsapa an'izany fa tsy nivadiko. Tokony andeha asa tokoa nefa madama ary ty tsy mbola tonga hatramin'izoko. Karaha izay asan'ny madama tato ato izay ny Ramsey. Tena marina mafy raha tsy efa hariva be izy vao avy eo. Asa retsy. Ty zaza vela aminao ty zao no mampanahako. Fa tsy mahatoky anga Ramsey? Mahatoky anao aka. Saingy kosa mioty anie mbola tsy be salama ka manahirana ihany amelan'ny eritseritra azy aminao e. Aza manay ianao Ramsey fa haiko tsara io a. Zany mbola manana zandry efatra be izao any ambanivohitra e. Ary efa zatra tsara mitaiza azy ireo raha marary azy ireo. Ay ve. Fa na izany aza mety ho vitanao ihany izy fa saika mihitsy aniny tsy sahamelanao irery miaraka amin'ity zazy ty ry fary. Indrindra izy tsy salama zao. Karaha i madama anie Ramsey tsy ho avy raha tsy efa misasakaly le. Marina raha tsy voraka amin'ny asanao ianao raha izao. Eny ary fara. Aleo fa atoroko anao ihany ny fanafodiny vao miala eto ahy. Ohatra ty reto fanafody reto fa raha mafanafana izy dia tsy maintsy omenao azy ireo. Aleo izay mihitsy natao Ramsey a. Sarotra anie no mitady asa Ramsey amin'izao e. Sady raha ny toerana misy anao aloha dia tena mampalahelo tokoa ianao e. Fa inona koa no mahatonga anao hiteny an'izany ry fara? Ka efa tsy misy miafina amiko tsiny anie Ramsey fifamaliana resy mamamioty ato e. Za mantsy mbola tsy matory fa mbola mamita asako. Indrindra fa rehefa ianao le repo iny. Eny menatra indray ary fara nefa ataohoana moa. Fa tsy manino indreny. Atompivady anie io e. Milamina ihany io rampitso. Fa ny anareo kosa tsy sahala mpivady rehetrako. Ny tena olana koa Ramsey dia tsy mifiona anareo a. Ka ataohoana nefa ry fara. Zay le fiainana. Raisa aloha ty zazy ty. Dia ohatra teo aho retsy fanafody retsy. Mahamiry zany arivo zany ka.
Alolohaka toerana eto. Malahelo mafy anjanako azy zany. Azy zay rehefa any an-trano idealy fa efa mifiry aloha izao e. Aivy efa mivaloalina e. Mino fa mbola sy tonga izy satria na Monsieur Frank aza mbola sy tonga hatramin'izao. Nefa sara nefa misy fiara-miakatra ny avy any ambany an'izany. Ie, izy mihitsy ka ity tamity. Efa any an-trano kosa izay idealy ka. Ary aleo aloha hipetraka monja ny posta amin'izay eto fa so be eto indray. Gaga zao Monsieur Frank mahita andro any. Everiny fa tsy afa-trony aminy. Tonga dia hiakatra ny ambony sa atao ambany no hamita ny asa? Aleo aloha izaho hikopia an'ireto dossier rehetra tao anaty teoridianao dia mamonjy any avy eo e. Fa ingana ary fa miandranao aho vao hisakafo e. Tena tsy diso ny eritseritra beda. Makaty an-trano tokoa idealy. Dia sanatriva reka marina izay voalazan'ny beda e. Idealy a? Ahoana? Hitanao zany fa tsy tonga ny asa indray ny vadinao. Jereo anie, avy, eto. Jereo tsisy olona atao amin'ny posta ato. Mety mbola miandry akosa izy ngamby. Dia amin'ny 12 alina vao hiditra hiasa raha amin'izay ianao vao tonga any. Tena tsy sa mamely irery amin'ny mioty miaraka amin'ny mpanampy eo anie izy Frank e. Dia ny asa zany no atao ambany zavatra. Nefa mahatsara zavatra aloha zany e. Tsy azoko ny tianao ambara. Ka raha eo izy mety hafahafa ihany ny fihetsika hitanko. Eny e. Marina ihany azy raha isaina zavatra hafa izy. Asa efa hafa mihitsy matoa manaraka aty an-tranonao. Io indray ndry a. Nefa raha mba tsapa fa asa ny tena lehako aty tsy isaina n'izany izy. Ny tena marina dia ny hoe fitiavanao azy mianaka very idealy a. Bandy mivika ny vadinao raha mbola manome tsinanao ihany hoe manitsakitsaka anao. Everiny anga fa vita ny fiainanareo raha izay karama kely ny mpiandro tanàna io. Otry, koa tapanao fa kely ny karamany, maninona raha sontra ka? Miankina amin'ny fahaizany ihany ny tamin'ny karamany idealy a. Enao no nijoboka amin'ny olona tahaka an'ireny nefa mba vehivavy manana ny mahizy azy. Jery Frank? Asa repirepenao aho fa aleo mita ny asako e. Miakatra ny aminao any aho rehefa ho vita reto fa maika hody a. Resaka mitoy iny e. Mba ho fampieritreretana anao fotsiny. Fa ingany ianao kopia aloha reo fa mangatsiaka ny sakafo e. Zay aho mino resaka ny fanaovana esipeda. Saingy mahatoky any vadiko ahy. Ampy azy resaka henoko teo zay. Opilovaloha fa makaty idealy fa tsy marina kosa ny filazany fa mifankaty miafina izy ateto. Dia inona no ataoko? Tsy maintsy fantatry Monsieur Frank nefa raha ampitsy hoe ny asa ary henoko sy hitako daholo ny zava-nisy teto. Indrindra fa ny resaka ny fanaovandry zareo. Aleo aloha hidina any amin'ny beda dia any mahita an'izay zavatra atao e. Ary mahita ny fivoahan'ny zareo ihany koa. Mino aho mantsy fa tsy maintsy aniraka mpamily anatitra ny idealy zao Monsieur Frank rehefa vita ny asa. Zay no ataoko. Fampiresahana tsara beda hoe misafy posta teo. Zay angamba no atao e. Hitan'ny lamy zany e. Lamy mihitsy izao mahita fa tsy zatsy ny mamorina. Ekeko lesy a. Fa na izany aza tsy marina kosa ny fitsarany lazy. Fa hoana ka? Asa lesy no antony izao a. Tsy te hijanona irery any ampiasana idealy dia aleo ny aty amin'ny Frank no manao ny asa. Lahy ty le tsy tena disa matoky be ambadiny lahy mihitsy ka. Fa nga tsy fantatra lahy Monsieur Frank sy ny fitiavam-behivaviny e. Ary raha nisy an'izany naninona tsy taty foana izy hatramin'izay nateo amin'ny madama be izay. Fantatro tsara lesy Monsieur Frank sy ny toetrany. Saingy fantatro kokoa ny toetram-badiko fa tsy voasarika izany. Ny amin'izany hoe nateo amin'ny madama Saondra indray normalina be ny lesy zany.
mba tsy hasarom-piaran'ny madamo Saonda dia tsy natao zao na dia nanasarotra ny asa. Jereo zaniko. Mba hirovany kosa ny tokantrano ny lesy dia naleo ny tany any izy namita ny asa. Fa ny azy arovany fa ny an'ny lasim-bainy e. Mba amin'izay nalesy Robin. Ndany lahy miakatra fa aleo zany eto am-bavahady eto. Amin'izay mantsy mba hita amin'ny Monsieur Franck eto ka raha manontany an'lahy izy dia lazao hoe mbola nandeha ny safy posta teo ny tsy nahitandry ireo aho. Indray ariko. Mazotoa lahy. Io ka raha maheno feo hafahafa dia ampitaiko any ihany avy eo e. Aza dia manao vazivazy ratsy lisy e. Manja ny iny ankizanareo iny e. Iza ny tsy taitra aminy. Na vatana na endrika. Tsy hoe manakika fa andavaky ny lio analetsy ny diran'ny tomona mafatifatany lahy. Lasy so mahazo amiko ka. Tsy dia saina zavatra hafa sy akasary an-tsaina izay nolazay mibeta teo ka raha sanatry misy an'izany marina tsy ho fatiko io Monsieur Franck io. Nefa matoky anao ary idéaly mino fa fitiavana ilay mianaka tokoa no anton'izao fa sanatry zavatra oay ino ny fiara aleo sokafana ny vavahady. Robin, aiza niasa ianao e? Ie, niasa ka. Ko nahoana ny tsitako tamin'izay niditra teo? Mbola nao fisafona ka fa eniko ny fiaranareo niakatra teo. Izaho mbola nanenjika asa tatyako. Eny, fantatro zany. Mandehana vijeo aingana ny zaza fa soa malahelo anao izy ka tsy matory eo ko. Efa saika tsy handeha hiasa ihany efa. Ohatra misaina an'ilay niteneninao hoe soa voaraoko eo dia nandeha ihany. Ka tokony mba niantso ahy ianao Robin a? Efa saika niantso anao any nefa matetika maty ny finday anao na tsy mandray telefonina ianao dia aleoko mihitsy tsy nanandrana tsony. Eny ary e, lasa aloha fa maika hamonjy any mihitsy. Tafandraritra mivadiko izany a. Mazotomy a. Manahoana Robin? Mademoiselle Yante, salama tompoko. Ary nga mbola tsy nody? Mbola miandro passation keliko. Ary efa hitanao voaka maraina teo nga papa? Ie, efa lasa niazakazaka vao maraina teo izy. Ay, tsara izany. Fa afaka miresaka aminao ve za vetivety fotsiny? Aleo aloha amatotra nyreto aliky reto a. Dia tena tsy mahalala ninina mihitsy moa izany ty Robin ty amin'ny vadiny sy papa. Sa mahafantatra ihany izy fa tsy samy teny. Mialatsy indrindra mademoiselle. Tsy maninona ka, mandroso aloha atao trano. Ino tompoko? Hitan'ny Robin? Ahoana izay tompoko? Misy resaka tiako anontaniananao ty. Alefa fa mieno tompoko. Aza atao an'izany tompotopoko izany Robin, mandreraka be azy izany. Manoatra no mpanjaka vavy marina. Ka mpanjaka vavy anie ianao tompoko. Oka izay fa matorana be ka. Lasa misy elanelana be tsika. Aleo ohatra ny taloha ihany e. Iantsa, tena mifona a. Reny aza ny fa nanenenany. Andray kosa e. Tena marina e. Izany hoe nanenenanao izany ny tia. Za kosa angamba ny tianao e. Sady tsy nanenenako izany raha nisy azy fa nazahoako fahasambarana kely ihany teny. Indrindrandrindra nandray anao sahalan'ny zandriko mihitsy. Komplike be izany resantsika izany fa aleo izany ka. Fa ny tena tiako resahana anao dia izao. Miaino anao a? Fa jamba ve aloha ny masonao ty e? Jamba? Aza manao taridesaka rehefa tonga dia tsory. Ay, sokafy tsara ary ny masonao. Fitanao mihitsy izany feraha miafy ny papa sy idéaly. Iantsa, efa tsy miafina amiko tsony anefa hitan'ny olon-drehetra e. Miaraka izy ireo satria olona rehetra tsy mahazo misaraka na andro na alina fa iakinan'ny fiainan'ny orinasa. Esy, aza mody adala Robin.
haiko loatra ny fahatsoranao sy ny fahadiovan'ny fitiavanao ny idealy saingy mampalahelo fa tsy mba tsapanao fa nitsakitsahana ataony ianao hatramin'izay. Tiako ny vadiko ary ajaiko sy atoko isako hoe marina tokoa aloha fa nanana saingy tsapako hoe masina ny fanambadiana ka sarotra amiko ny isaina hoe manitsakitsaka izy. Raha sanatry tokoa misy zany dia tsy haiko Sakafo ny masonao Robin. Aza fananiana tapenana tsony. Mifoza amin'izay fa aza manonofo lava eo. Aleo angamba resaka hafa ny fanaovantsika ry antsa. Iverinao moa fa mora ho an'ny saiko ny mihinana izany raha avy aminao no nahinoko an'izany. Fa ahoana ka? Ka noho ny zava-misy ry antsa. Tsapako ny fitiavana mivaivay ao anatinao ao saingy efa manatompo ka sarotra amiko ny hamadika ny voady nataonay. Eny, afaka maninika foana ianao dia afaka manao teman-dratra koa. Saingy mba aoko tsapanao Robin fa tsy fidinany mitianao. Sanatria sahalany amin'ny papa sy vadinao hoe rendrarendra sy fafinaretana fotsiny. Ny antsa, miangavy anao kosa mba atony olo ny fonao. Dia aza manamelokolona tsy misy porofosala amin'izany ianao ka. Tiako tsapanao nefa Robin fa nazaza manontany tena hoe nahoana ny tianao ny foko. Ekeko sarotra ny toerana misy atsika nefa tsy mety na dia kely fotsiny aza ny foko raha tsy mitempo anao. Tiako ianao Robin. Efa ely zany ny fantatro hoe fony vao nanompo ny masoko tany aminao ka nefa nojo ny masontsika dia hitako sy takatro ny heri ny oetiny ny antsefa taty aminao. Tsy afeniko fa na za koa aza misy fakam-pananan-dalo fa resiko zany. Ilay taminao nametraka demande d'emploi iny dia zany nandray anao. Tsaronao tsara. Manontany tena hoe inona loatra ny tena anton'izany. Tadidiko mantsy rehefa andresaka nareo sy papa dia nandresy lahatra azy aho hoe teny ilainao iny. Zany tokoa moa Izy dia d'accord loatra fa noenao hoe vadin'ilay sekreterany tamin'izany angamba nanekeny. Satria idealy fofombadinao mihitsy ny angavy taminy hoe aleo mba hiasa ato ianao. Marina aloha zany. Anambady ka mila miasa. Satria tsy maintsy natao faingana ny mariazinay fa efa nitoejazy idealy. Lazaiko anao aloha fa vao natsapa hoe nanambady ianao dia nalahelo be aho saingy faly kely indray fa na izany aza dia vitako foana ianao. Robin, maheno lahy. Miala ny dia mba fa mahelo lahy. Oay, aleo andeha aloha. Mazotondry Antray, sahady be. Robin ahoana izay raha amako? Mbola tsy vonona ka? Iny ary aleo fa miandry anao foana Sarova fa vadiko ianao ary izay rehetra mety aminao dia mety amiko koa. Rehefa kosa tsy mety aminao dia afaka miandry. Aza raisinao zavatra hafa lesy Izany saiko fa ny saiko fotsiny eto ambiasarana asa be ka lasa tsy maharisika amin'izany. Ino za koa no adala mihitsy mahatsapa. Kosy vadinao araka ny teninao teo iny ka zavatra iray tokony tsy azo laviko izany amin'ny mampivady atsika. Diso kosa ianao hoe tsy sanatria fa azarana na hoe tsy maintsy zany ka. Fitiavana no antony. Tsy hoe tsy misy fitiavana akory ianao rehefa malaina fa mety hoe stressé fotsiny ka tsy mitombina ny sainao. Kosy marina zany ka fa aza raisina hoe tsy maintsy ataony zany ry malalako. Sapako nefa efa ela betsika tsy dia afaka mifandray firy-tsonina ara-batana izany na ara-tsainy. Sapako izany. Ianao koa matetika miasa latoa ihany ka zara raha misy fotoana ionantsika. Izay tokoa. Ararotiko ty alidi resahako aminao zavatra be dehibe raha azonao atao ny mihaino azy satria androany azao mba tsy niasa alina. Dia sahalan'izay koa ianao. Avelao azy aho io da ny eo an-tsandronao
Afaka mialokaloka eo foana ianao ka. Jehova averiko safona indray ny volonao. Fa manino ianao no miseto? Malala. Ahoana? Saika lavo a. Lavo? Lavo ninona? Aza mitsangana aloha ianao e. Eo mitabo ihany ao tratrako eo. Eno tsara izay lazaiko. Ka hafa be kosa ilay filazan'ny lako. Everiko hoe mampirafy ahy ialahy. Ty vavany lahy mipetsipesiny ty raha ho angolaina kely no Robin dia mbola ahitany laloza e. Aiza kosa e. Tsy sany velively akia. Za tsy ampirafy andrizany. Ka inona ary no tiany lahy ho lazainy e? Saika lavony tsy fahatokisako anao ahatra izay. Aza vao tsara hoe. Nandritra izay fotoana niverenanao ny asa izay ho aho dia nahatsapa fa nangatsika be ny fiarahantsika. Ny fitiavantsika moa izany e. Araka ilay nilazaiko teo anie izany e. Efa mifona kosa ako. Eny e. Saingy nanampitrotraka ny fiasanao alina. Sady tsy vitany hoe any ampiasana fa toy hatrany hatrany mpampiasanao mihitsy. Hatray. Amin'io efa fantatra tsy misy miafina amiko ny toetran'ilay mpampiasanao satria mpampiasa ihany koa. Dia izay. Dia tena saika kivy a. Ny ampiny tsy fahasalaman'ny ty sombinay antsika ty. Izay no tiako lazaina aminao e. Nefa mahatoky fa manana ny fitiavanao mamy sy maharitra amin'izay rehetra atao. Ty ahoana? Fantatra fa mafy ny fakam-panahy manjo antsika roa. Mena miraviravy ny manodidina na amiko izany na aminao. Saika nafina aminao ihany anefa tsoroketo fa tsy ianao rery no niady tamin'ny fakam-panahy fa zako. Eny mety ihany mety tsy niay ianao nefa aoko loha zava fa tsy nanitsakitsaka anao a na izany aza. Masina amiko loatra mantsy ny fitiavantsika e. Tena tsy mety ny saiko ry idéaly a. Aleo fa tsoroka aminao fa tsy iza koa le olona ny adiko tamin'ny fakam-panahatra izay hiantsa zanaky Monsieur Frank. N'olona izay ny tamiko fa vao nifankahita mantsy izay tany am-boalohany dia tsy ahony izy. Ary natsapany aza fa nanambady aho dia vao maika aho ny aho foana izy. Dia sitramiko izao ianao e. Hoatray. Ary tena rendrika ka idéaly. Izany hoe tsy nisy reny izany ny resaka nolazaiko teo. Sa nefa dia efa faly ery mitantara sy maneho ny marina rehetra. Ary eo ny fotoana mahamety azy izany lazainy e. Oay, sady tahitra ny mihotra izany. Aleo aloha mena biberon fa tena nona angamba izy io. Idéaly koa ty tsapako vizana be tamin'ny asa rehetra natoka. Tsy voatery andrasako azy daholo anie izany e. Sady efa mahazatra raty io. Inona re no ataoko e? Mehilaly paka isan'andro ny fitiavako any idéaly. Izy nefa toa sady sa zany. Indraindray aza mila tsy ahazaka ny fihetsiko mihitsy aho ampiasana. Fa na ninona ary rehefa tany an-tanan'le tsy misy saina iny idéaly vao tsapako ny tena fitiavako azy e. Satria ve noho izy hoe nizaraiko tamin'ny hafa. Nefa ny hatramin'izay tsy mbola nisy inio tsy hitako hoe nahasarotiny ahy izy e. Tena nidiran-doza koa aloha kialakely e. Olona tahaka ireny ve ny nalaina vady? Mba farafaratsy ny mpiara-miasa tao ampiasana. Papa? Ahoana? Aive ianao tsy nandeha niasa e? Miandry ny antsondrenao avy any ampita dia andeha karakara ny taratasy andehanantsika mianaka ny ivelany. Ka ny mahakasika izany mihitsy izao ry papa ny antony tadiavako anao a. Fa ngato koa ndre io tsy nakany ampiasana? Après-midi angamba vao tonga any. Ay. Misy koa ry enjehako kely izay mantsy. Ka ahoana? Efa vonona zany andeha? Zary papa ohatra ny tsy afaka andray a. Fa ianao ty ve ry antsy efa mitapy mihitsy a? Ka tsy vonona andray ako. Tena zaza saina mihitsy ianao ty ka. So heverinao fa kilalao ary zany? Izay mahazaza saina izay mihitsy no ijanonako ka.
Tsy misy haiko akory izay atrikasa aleo ihany. Aleo ihany aloha zaho zatra eto e. Fa heverinao fa nivokatra izany ka tsy miteraka fantantoka ho an'ny orinasa? Tsy hitako izay olana amin'izany. Solo fotsiny e. Tsy vitan'izany izy io ry antsa. Dia heverinao fa iza no asoranao tampoka eo indray izany? Io madame idéal mazotiko. Moramora aminao no miteny an'izany fa heverinao fa tsy manana problème manokana moa izy izany samborinao tampoka sala amin'izany? Fa nga moa tsy tamin'ny papa no niteny vao nakaty aniko e. Ataoko izy ny tsy maintsy mandeha amin'izany fa tsy zava mianatra raty. Aza tsotsorinao sala amin'izany izy ity ry antsa. Tsy zazakely anie iny olona iny e. Ary tsorika aminao fa olona efa vokotra kefy reny na dia mbola tanora aza fa tsy sahala aminao. Ka tsy hitako anie izay ilana azy izany e. Izy alefa makany fa tsy za. Ka ahoana e? Tsy andeha izany ianao andehanako ilaza azy indray? Ny olana koa mantsy izao dia izy ity voakely anankitiako. Asy voapetrany amin'ny Robin vadiny ny zanany e. Dia meo fotoana izay hijalonanareo any Robin Tsesany. Tena manimba programa mihitsy ianao ity ry antsaka. Mba marina e? Tena mifona rery papa. Nisana lalina za mihitsy dia hitako hoe tsy vitako izany zavatra izany. Eny ary, aleo fa andeha hiresaka amin'ny aloha. Mety amiko tsara izany. Amin'izay tena malalaka tsara andreseko lahatra ny Robin. Tatry ny papa koa ary araka amin'ny madame idéal any ampitany. Anjarako indray mandresy lahatra ny Robin manaraka. Azafady aloha e. Vetivety fotsiny ilay fitenenana kely mba mangina kely aloha azafady e. Misaoranao rehetra namaly ny fanasana. Ny voalohanteny angamba dia ny fisaorana anareo miaraka mamelona an'ity orinasa ity satria ratsinareo tsy sahala an'izao ty. Fa singaniko kely sady arabaiko manokana i madame idéal izay mpanolontsaina manokana eto amin'ny orinasa. Inona ny antony? Satria izy ny tena nazahoana ny fombiazana niaraka taminareo. Ka miangavy azy mba hitsangana eto akaiko eto izy e. Azafady indrindra mampitsangana anao madame. Ireny raha tsy mampalahelo kely Robin e. Mangasy maferihariana ery izy niany. Na koa ary ny alehany ety e. Sa ay moa nanatitra sy tanampy mitondra reto boisson reto. Aka reto toa aty fotsiny. Misaotra anao mademoiselle idéal. Oay, madama kay moa miala tsiny fa raha zao fijery anao zao dia tena mbola vao maika dia anao mademoiselle lalandava. Ianao koa izany dia efa manao izay mamelatra ary Frank ka. Ka marina anie izany sa tsy marina izany? Tadidio anie ary Frank fa manatrika ato ny vadiko e. I Robin ve? Androany izy tsy vadinao izany fa sécuritaire idéal Sy tsangamenatra ve ianao manoloana an'ireto vahiny reto hoe sécurité sy mpiandry tanàna koa anie ny vadinao? Mba mety eza omena ny toerana tokony hipetrahanao e. Ekeko izany fa tokony tsy nalefanao nakaty izy ka. Ka tsy ampy anie ny sécurité. Fa fantatrao tsara fa tsy misy mpanampy izay araka ny resaka nataoko anao vao tsy ela akory. Zaho izy lasa nakaty niaraka tamin'ilay zaza. Efa vita koa ny asany e. Efa io mipetraka tsara ery amin'ny sezariny io izy nianaka. Fa endry tsara kosa ilay zanakao eny aminy mamitsaka sy matory kely ery. Lasao izay tianao lazaina amin'ireto mpiasy reto. Gaga daholo ny olona fa alonzantsika mitako ritsika eto e. Eny tokoa. Fa alohan'ny sokafan'ny lanonana dia tiako ny mampatsiahy anareo fa andeha hivoaka ny ivelany afaka 2 herinandro izay sy madame idéal. Anosy andeha fiofanana tahaka ny mahazatra. Izany hoe izy izany no voafidy anaraka fiofanana e. Manasanao madame idéal mba hanokatra ny lanonana miaraka amiko angany ianao amin'ny alalan'ny fa be izany Frank mianatra ka. Andao fa inona ary ty ka ihany ianao fa mahita ilanonana ny mpiasa. Je deviendrai tout pâle, tout muet, tout petit, pour que tu m'oublies. Fais-moi une place au fond de ton cœur, pour que je t'embrasse lorsque tu pleures. Sirarao kosa ka. Efa fananina mihitsy ny azy roa reto. Tena olona fo vato mihitsy raha ty vehivavy ty
papa ve moa mahalehilahy sy mahagaga fa tsy izy e. Dia manaiky sy maneho toetra tahaka izao eo mason'ny vadiny. Jereo anie Robin, mampalahelo kely ery izy teo ny tsiky tsy ravina sady nitrotra ny zanany natory. Aleo andehanako hoe mihitsy ka. Fa hoaiza koa ty? Lasa nanatony an-davarangana kay. Andeha hivoaka? Taitra sady mitomany kay ilay zanany. Aleo arahako amin'izy ka. Robin, fa maninona ty ianao? Mitaitra kely mihotry teo dia nivoaka fa ohatran'ny mbola tia atoro mantsisika io. Kanjo tokoa vao nahazo mangatsiatsika sy mangina dia reniko kely teto atsoriko. Antray Robin, fa mitapina mihitsy ve masonao e? Fa inona foana ny tianao lazaina ry mademoiselle Antsa? Ka zao fetsiko papa sy ny vadinao zao ka. Eny e, ekeko hoe marary ny foko fa foman-javatra ne izao e. Fangatsy tianao ny vadinao? Tiako. Ka maninona ary manaiky an'izao fanitsakitsahana izao ianao e? Fitiavako azy no andeferako ry Antsa. Ary aza miapanga olona tahaka an'izany foana ho ahy ianao. Olona mpiray asana ireo e. Normalina raha ny fetsiny. Ay, ka andao koa tsika isanao mba andia araka eo akaikiny. Dia ifampisakambina be ohatrany ataony. Mangina ianao mademoiselle Antsa, aza miteny tsony. Avelao azy efa horiana hoza akaiky fa tsy manino. Fa hafirany olona mizaka ny toy izao moa za aminao e. Raha manahy ianao fa tsy ataoko ampihetsika ny volomasoko akory izay ataony ao. Tsy ataony mampihetsika ny volomasony io nefa tia izy azy efa mangana ny saika itomany. Robin, raha tena tianao idealy dia andana roa fa aza avelan'ny zakan'ny olona tahaka izao. Fa misy inona e? Averiko aminao indray izany fanontaniana izany. Sakafo amin'ny masonao. Dia mifoaza amin'izay fa za manofy fiainana ohatry ny paradisa sy feno sambarana fa efa mifanohitra amin'izany izao ny zava-misy. Aza dia miditra amin'ny fiainan'olona tahaka an'izao ianao ry mademoiselle Antsa. Lehibeako ianao, marina izany. Nefa kosa tsy tokony hijabaka amin'ny fiainako manokana. Fiainanao manokana? Heverinao fa tsy misy fiantraikany amin'ny fiainako angamba fanakoritana ny vadinao ny tokantranonay. Tsaroa fa olona manambady ange papa Robin e. Iny vadinao tsy voatananao any tokantranonao iny manakorotana anay. Tadio fa raha fantatry mamanao izao dia voaroka amin'ny asany io. Ary mety hatraminao koa. Izay no mahavoanareo mpanankarena toy itony ka. Tsy mahatsapa tena diso mihitsy na dia hita izao aza fa nareo no itoeran'ny fahadisoana. Maninona raha ny rainao no tenenanao an'izany fa tsy izaho e. Azafady Robin rehefa somary niakatra kely teo. Ny toetra papa nefa fantatra loatra e. Matoa ny tenenao an'izany. Tsy sanatria hoe manambarina ny ahy fa ombako manana aloha ilay teninao hoe mpanankarena tsy mety diso e. Raha papa dia izay. Fa za kosa aza finosina miaraka amin'izany ka. Azonao antoka ary ve fa mifankatiry zareo e? Asa, miayatsy evanana aloha e. Fiatsika hitako sy feo reko ny lazaiko aminao. Antsa. Avelao izay mianaka aloha ody raha mety fa ty lanonany ty to mbola ohatry ny arain'ny androko. Sady marary mafy kosa ny lohako izany. Aleo ary fahateriko amin'ny fiara nareo e. Raha tsy manahirana anao. Vetivety akalakale amin'ny fiara aloha za. Mandro ianao ry malala dia mahazo toerana aloha. Kay na be afronka. Ao ary mitehena misoroka aloha e. Eo mahazo toerana. Ka fanina be ho aza. Ary aleo ara tonga dia tsy ampandriny e. Zay ary sorty akanjo ambony ity fa mafana be ianao. Tray mahafatifaty aloatra ianao ry idealy. Oay, jereo anie ny hatsaranao raha tsy vao maika ny tombo e. Na dia efa niteraka azy ianao. Le vatana mifintipitina taloha iny lasa nahazoaina sy botabota kely. Franka. Ahoana ki malala? Avelao
Aza ataonao an'izao aka. Idealy avelao mba hanara-po amin'ity alin'ity aloha ka zaraka azy eto akaikety ianao. Franky, avy alao aza. Idealy. Mivadika ane aho e. Tratra ny eo atsika. Efa mety tsara le tsy ho trano io aza manakely akory ndry. Andray kosa ary Franky. Aza atao an'io moa izahay e. Efa tsy mety tsono dia niverindry fanafoyandry moa zara nandefa andrinana ambady. Ka tsy mety ho azany. Eo moa Avy alao tadidindry ilay dia antsika tany manoro iny andao mba haverina. Tadidiko ireny fa efa lasa ho areny. Tsy afaka verina tsony. Idealy. Tsy mora koa ne Franky ny nanadino anao e. Ka za angary malala mahazo atonoana zany Haindy tsara fa na tsy miasa ao tsony azy ndry efa nanosony tao am-poko fa ity andry foana ary efa nametraka tompoka vatsa tao am-ponindry fa anampy andry foana na manambady azy ndry. Ekeko izany Franky ary lazaiko sy ny teneninao nefa matahotra sao andrava ny tokantranoko ka. Aleo rahavany retsy veloko raha izay zazaray tsy atao kory ninninina mihitsy iny. Sady tena zanakao iny. Nisofiko ve ny lalidalovana Zany no marina tsy fantatry Robin zany ary tsy misy malala mihitsy. Aza dia mivazivazy ratsy retsy ry Idealy Inona ary nivazivaziko amin'izany? Efa saika afeniko anao mandrakizay zany nefa tsy mety ka. Idealy ka raha izany no marina tsy hitako izay maharatsy azy vao maika tiako be. Miampiray indray izany ny vavikeliko Tsy rototra akory izy na kely aza. Saika afeniko ihany nefa tsapako ty azy toa vao maika ny alalavirako azy ny mampifanantona anay. Tena raha tsy nanambady ianao ry Franky dia tena vonona no vadina ao hatrany am-boalohany nefa tsy misy azoko atao tsony. Dia aleoko mity anao mangina eny Idealy ahoana? Tiako be ianao ary aza manafa eto akaikinao foana faly be tena faly ianao izany vaovao izany. Fatandremana ery Franky ka lazainao an'olon-kafa izany indrindra fa amin'ny Robin raha eniny izany androany ny ampitsino ihany dia hoafoinao mandrakizay aza manahy ianao ry Idealy malalako ka homarika izany fifaliako izany dia andao satarina eto ny vola tatelontsika roa dia mitohana Paris izany afaka andro vitsy. Manaiky Franky satria tiako ianao. Efa natsika marina daholo izany zavatra reko izany. Tena nangovotra tampoka marina. Aleo amin'izay amin'izay fa sao misy mahita eo ka avabaraka hoe meno baravarana. Lakile amin'ny fiarako ity efa azoko. Dia inona no ataoko? Holazaiko ny Robin ve izany? Tsy maintsy lazaiko azy izany tsy maintsy fantany. Ny olana amiko dia misaina hoe anahoana ny fahorian'ny zanak'olona eny fa tia sombina ny tena mifankahazo-po aminy ka tsy tena izany. Favoritaka be ny saiko. Marina raha tsy lasa daly Robin raha mahalala an'izany. Kay tena fanina tampoka koa izany. Tsy namikozokoto izany tena marina. Neveriko fa mifanadala sy matindrindrarindra fotsiny reto izy. Aika efa ferina anatry ny ela ny fangalarako ity. Indrisy ry maman, ianao moa izany dia madatsineria any ampita ny matoky an'ity vadinao nefa izy aty manitsakitsaka anao hatry ny an-tampon-doha. Dia Robin koa anahoana ny fahadisom-panantenany? Ny fitiavana Idealy mety fony andra fantany izany fa ny alahelo an'ity indraisiny hoe tena zanany. Nanapa-kevitra fa tsy teny amin'izany any Robin ka avelao ny fotoana ny anapaka an'izany. Tsy ho zakako manko nahita azy amoy fo izay ny tena marina. Marina raha holazaiko amin'izany tsy verina fa za maiko tia azy ka milaza tsangatsy amanorana. Hivadika ho fankalana azy fa aleo tsy ambaratelo ka
Dia zandriko izany ity zazy ity. Eny izany. Tena misafiritaka tanteraka ny raharaha. Aleo amboarina ny fetika efa reto izy mianaka. Ary avy nitomany nga ianao? Fa hoy? Sahala misy ranomasy izany ny davanaoko, sady tsembodratsy be ianao ny voaka avy taoko. Mafana loatra Robin. Faterina hody izany nareo mianaka? Tena tsy te hody aka. Leo be ny ao an-trano ao fa mangina be eo fa zatra miasa alina koa angambany. Tena hipitrapitra fotsiny ao am-pandriana ao angamba. Nefa ny ty zasy ty tsy azoko avela ty fa korotana loatra ty e. Karaha izany maninona raha mijery toerana milama tsara antsika telo mianaka e? Nga ianao tsy hiverina any aminareo? Lehibe koa. Tsy dia zatra ny salan'izany ahy e. Izay sy mama mihitsy moa izany. Amin'ny mianaka fikatsahana fafinaretana dia any anaty fanginana fa tsy any anaty kotaba be ohatry ny amin'ny papa. Ka mitovy ihany anitsika izany? Izany? Aleo fa mahita toerana milama be aho. Ay! Avy eo rehefa te hody nareo mianaka dia ateriko. Nefa mangatsika be ny izany andro izany ry antsy. Tsy maninona raha tanaty fiara ihany tsika e. Apatoreo aoriana ao aloha mihody dia mivadinao eto aloha eto. Eny ary. Sapako ny fitiavanao an'ity zazy ity Robin. Izany tsy nilazako anao zava-nisy reko teo. Na dia varavaran-dray ampandrosoanao ny fitiavako anao amponao azy amin'ny fahalalana izany. Sanatria entiko andravana ny fanantenanao. Tsy ho vitako mihitsy mantsy ny hasambatra anao sy hamerindray ny fanantenanao raha mamoifoy ianao. Saingy zakako ve tsy tia anao e? Zay. Efa nahazo toerana tsara izy. Sofa misy an'ity seza bebe ity ato anaty fiaranao e. Fiarako an'ity e? Zany ve? Fiara fitondra amin'ny papa ito. Zany tokoa e. Ka ataon'ino ity seza bebe ity? Ka ty fiara ty eny esaka hoe omena ampiasain'ny madama idealy e. Dia izay ny fidianany azy tato. Ay ve? Tsara kosa izany ka. Fa avela ho any aloha izany resaka izany e. Aleotsika hijanona etsy. Eo koa tsika afaka misena fipoitra masoandro avy any antsinana. Ay. Fa ary lasa dia mbo malaza moa izany tsika. Ie. Toerana fandehanako matetika ty Robin. Rehefa misy olana kely iny aho dia makaty foana. Ay. Rehefa maleto maivamaivana daholo ny saiko sy ny vatako. Ay, vari mba manan'olana koa ianao ty e. Diso kosa ianao e. Diso ianao raha mitsara fa olona sambatra. Zary no tena mijaly satria... Satria maninona? Aleo aloha mijanona tsika e. Dia sokafo kely aloha hivitira aminao io. Ay. Sady mahafinaritra ery izany rivotra izany ko. Madio ery. Izao ary e. Akipio masonao dia saina nieritreritra hoe inona ny fiainana iainako. Hafahafa ihany anie izany e. Nefa azo tanterahana. Ka efa mikipy ara e. Hoeto ny resaka ao? Ekeko fa tsy ory ninona ary na tsy asa mandrapa-kipo ny masoko aza dia tsy ory izay rehetra tadiaviko. Nefa misy zavatra iray mampanontany tena. Inona izany? Ka tsy voavaliko hatr'izay ilay izy e. Fa maninona ny tsy mety nitiolo-kafa ankoatranao? Antsa. Asa tapahanao aloha ny teniko e. Efa nilazaiko taminao ihany hoe vao nahitanao aho dia nisy herina nentina taminao. Ka nampiboboka ny faniriako hanorokanao izany. Tsy haiko ny antony. Fa sarotra valiana hatramin'izao. Resaka efa nataontsika kosa anie izany ry antsy. Ny tena marina ankoatra ny hoe efa mana-tompo aho dia tsy mifanatsahana akory ny amintsika ka fari-piainana, fari-boninahitra sy ny maha-olombelona rehetra eo anivon'ny fiarahamonina. Haiko izany ka. Ary sofa anao mafisinao hoe eo anivon'ny fiarahamonina satria tsy ihany ny atao hoe fiainana. Zany ve? Fa misy koa ny zony tsirairay ity izay tiany fony a.
Misalasala be hitsaranao hoe mbola dola-tsenty loatra ny fonao. Tsia, efa matra ary manam-pirofo izany ny fahasahiko mitovy fitiavana aminao na dia tsy anjarako azy ianao. Fantatrao nefa fa eliko eo anatrehan'izao tontolo izao izany, dia eo anatrehan'Andriamanitra ihany koa. Raha tsika izany mangalatra amin'ity dia eloka, fa raha ny hafa tsy maninona. Fa foalony ranomasonao ka dia manatony eto sandroka. Misaotra. Averiko aminao fa ala-pite izany fa namelohana, alatra ny fototeniny, mangalatra, mpangalatra, meloka sy ny sisy. Raha ohatra ka ataontsika izany dia tsy ho mandry mihitsy anie ny feo amin'ny fieritreretantsika ry antsy. Fa ny hafa mandry ny feo fieritreretany. Valio ahy e, toa tsy mamaly akory ianao. Hafa izy ry antsa. Eny ekeko fa marina izany ary mampirafy daholo ny olona rehetra saingy zamba ny fafinaretana izy ireny ka tsy ho mety iny. Antray, dia fafinaretana izany no majamba haka iveranao Fitiavana. Fity vao mitsirika mandrombona sy lalim-pakery ary tsy arefesina mihitsy aza. Ka aleo ary ahy ity ianao e, aza sakanana. Zany tsy manakana anao hoe tiavo dia tiavo am-ponao mandra-pahitanao izay tena tianao. Tsy izy tsony izany Robin. Ianao ihany dia ianao mandrakizay. Fa firy taona moa ianao? 420. Sandroko 10 taona be izao zany ianao. Efa mahay zavatra be lehibe avo tonga ianao. Ary raha dia izay koa aza dia za mihitsy no nanolony kosonao sy nanome sakafo anao ary nandrotsorotsy anao rehefa te hatory ianao. Ianao koa azo mivazivazy ka fa inona izao no tialo lazaina amin'izany? Efa petsaka ny zavatra haiko e, izay no tiako lazaina. Mety izy ianao atoro. Fa idealy angato sandrinao. Minao fa mitovy taona izay Sokonao kely fotsiny izy ka, saingy betsaka koa ny zavatra hainy tsy hainao. Mampirafy sy mamitaka. Izay angaka tsy mifaka. Mamitaka ahoana dia mampirafy ahoana e? Hita fa izany e, raha tsy izany ve sany mampinan-dalitra anao, dia ianao koa amin'izany dia manaiky omeny lalitra fotsiny. Aza vao iny tianao lazaina. Loza marina, saika voalazako ny marina rehetra. Iantsa, aza vao Oka ihany izao. Fino ty ataonao e? Avelao any orikanao fotsiny. Oay, taitry mioty. Avelao itomanao izy ka. Mbola matory nga nareo mianaka? Oay, tena restory teto izay. Bonjour ianao. Bonjour. Mamofopofona alikola anie ianao izany? Lanonana re lesany nare tany. Na ny fanomezam-boninahitra ny lehibe sy ny mpiara-miasa aza ve tsy ho atao e? Dia maraina mihitsy vao mody. Vao nateriny chauffeur teo, fa nanina aloha tsy mba niantso akory dia rasy e. Ka hanapaka ny filinina anareo ve izahay? Na izany aza mba nifampiteniko. Za reraka nitady anareo fotsiny. Marina ve izany? Feno any afitrano rehetra fa tsy hitako nareo. Ka maninona raha nantsoina ary izay? Nefa anie za dia teo ambany masoko foana ny telefonina fa tsisy na dia mesazy iray azy. Ka ny any no badiko. Fa avy aleo aloha izany ka. Aleo aloha izany dia hanao dosy vetivety. Izany raha mba nasiany maso akory ilay zanany. Tena mbola tsy miendrika reny mihitsy marina ianao tika. Fa mino fa andesy kelikely eo ihany izany. Ary telefonina ny idealany izy any maneno izany. Aleo raisina. Monamoro ny soratra mipetaka eto. Allo? 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 Fa izy izao? Mba mahalala fomba letsy tsy telefonina lahy ty aza raisina. Ay, Monsieur Franck. Izay indrindra. Aiza idealy? Ka voningadina ny trano mihitsy anie izy izao e. Mbola lasa namonjy tosy. Rehefa tonga izy dia save mirapelina fa ilaiko maika. Mba azoko fantarina ve tompoko hoe inona ny ilainao azy?
Inona ny idiran'ny lahy amin'izany e? Tsy misy hainy lahy ny asanay. Tsy elahy koa ny ilaiko e. Rehefa hividy sakafo nalika sy ambo-tanàna dia lahy natsoky fa tsy izy. Ka vadika ny patron e. Eny e, ekeko zany fa za koa mbola patron an'lahy. Ka izay lazaiko ny tedy atao fa tsy za indray mivetro an'lahy eo a. Nefa kosa an'lahy inona e? Andro alahady ny androany tompoko. Aza be famaliana letsy e. Fantatrao tsara kosa aloha fa andro tsy fiasana ka zay mba hitiavako varotra kely aminao e. Elandre ve no nampianatra an'izany ny tia? Tsy tompoko. Mampatsiahanao fotsiny ako. Ka efa fantatro zany e. Eny ary tompoko. Aleo fa afarako izy. Saingy mba miangavy aho hoe... Hoe ahoana e? Aleo reny tapak'andro ihany izy nitazominao any fa... Za le tsy mahalala izay tokony ataoko fa aza-pianaran'ny lahy an'izany a. Tsaroa fa miankina amin'ny asany ane fiveloman'ny lahy e. Mazava milaza iny. Eny tompoko. Misaotra favoray monsieur Frank e. Tafita ihany koa ny afatra. Aza manahy ianao fa afarako izy. Dia lahy miasa ralina fa vita zay ny repo a. Repo hoy ianao? Tsy misy an'izany anefa zato nazainao nanatitra n'ireny boisson tamin'ny lanonana alina ireny koa. Rehefa tsy miambina vavady lahy dia repo zay e. Io no asa-panaoviko alahy fa tsy sisa fanampiny. Eny re tompoko. Dia saika mba tena ny tapahany marina. Ozy, fa iza ny anjo teo? Ny lehibe anao. Dia ahoana ho izy? Makanisa hono ianao any fa ilainy maika. Fa inona foana koa zany? Tena tsarariny ka. Aizako efa andro alahady avy mbola miasa ihany. Ka afaka tsara milaza an'izany any aminy ane ianao e. Na tonga fotsiny dia mijanonako. Raha vitan'izany moa ka ninona Robin? Sady mba mitsinjo ny asako andavanandro koa ka. Dia andeha ihany zany ianao? Aleo aloha ho any ahy e. Zany evo zao saika... Saika ninona? Manontsy salama hono neny ka tokony mba hitsidika azy ihany tsika e. Mirana no miantso aho maly hariva hoe tokony mba handalo any ihany tsika ko. Zany? Saingy tsy te hiteny aminao fa sahirana nanomana ny lelanonana tany koa dia naleoko mihitsy aloha androany voalazainy. Aleo ary fararifitsika makany. Mety zany ka sady efa ningavy tamin'ny monsieur Frank koa. Ay, mety zany. Fa hono ary malalako. Ahoana izay? Fa madika angamba ny anarana tanatin'ny finday anao fa lasa hoe mon amour ilay anarana misoratra io nefa monsieur Frank laranako. Zany ve? Lanitro, loza marina. Vokatry ny tsy fitandremana daholo zany. Mba hovay kely rehefa malalaka ianao ha? Aza manahy fa zao dia hovaiko e. Aleo ary aloha za io manandray e. Tena marina sy mitombona ny ahany antsa. Misy fifandraisana hafahafa mihitsy amin'izareo reto ka. Io jerena porofo miteny. Fa angamba tsy efa porofo mitohaka mitendako ve zao e. Nefa mora ny mamaly an'izao raha manontany any idealy. Lazainy fa hoe ny famadika tokoa. Dia inona reno ataoko hoe ary maninona moa raha arahany izay alehany ka. Aleo zay natao dia mety eo izay marina. Otry, efa hiomana ho aiza koa ianao? Rehefa nandinika dia aleo zao nataontsika e. Izay sy mioty tonga dia ho any amin'eny. Ianao kosa manaraka rehefa vita izay asanao any. Mety tokoa zany, sady tsy mahasarotry zavatra. Izay zany lasa bisou mamy kely amin'ny maman. Aveo Midialy ahoana izay? Misy zavatra didinao? Inona lesy? Fa tosi mba nanoroka akory aho ianao e. Tsika ny rehefa aveo dia eo ny nefa eo ary zay misaotra. Andray ry dialy. Dia sahanao no nanitsakitsaka ny tokantranontsika. Efa tsy vanina ianao. Tsy tahotra tsy henatra fa ety amin'ny toerana tahaka ny toy no nanaovana ny andalana.
Lotsika andehanaka tsy zakako izao ka fa angara-manitra sy mavomavo ao dia atao ohatran'izao e. Ary misy loha idikako ao dia hitatsika eo izay toyany. Nefa toa tsy azo rany raha misy ny fifamaliana sy ady amin'izao zava-miseho izao. Jereo anie mifamahana sy mifampisafosafosana an'ireny mpivady voaingany ireny. Andriamanitro, ampio aho hitazona ny atezerako ka dia omeo fo mitonika eo ahafahako mandray ny fanapahan-kevitra anatin'ny fahendrena avy aminao. Aleo aloha mitony tsara ka fatsapako fanina be izany ka andaotsika mianaka ho any amin'iny. Aveniko tsisy ahafantatra ny adalanao ry fady malalako. Ty zanatsika ty nojereko fa raha sanatry mantsy misy ny fisarahana amintsika dia fantatra fa tsy maintsy sarahanao amiko izy. Nefa izy efa raiky potateraka amiko. Aleo aloha hamonjy an'iny fa sy somaniny maninony eto ka ty zazy ty ny mampalahelo. Otry ary maninona izany anaka? Tsy maninona ary neny. Efa ela ihany mantsy ny nahitako anao miondrika sy lasa saina mijery an'iny alboma tamin'ny mariazinareo iniko. Mba mamerina kely ny fahatsiarovana ary neny mikisaka ho aza ny taona izany. Zao mivira nga vao hery taona amin'ny sabotsy foana ny mariazina sy idealy. Aminao izany anaka fa raha amiko dia mihazakazaka be ny fotoana. Asa no izaho efa lehibe nga ka masoandro mody foana ny tazana. Aiza kosa ry neny ny zava-misy no antony izany. Raha ny voalazan'ny mpandinika mantsy dia raha mamy ny miaina hono dia vetivety monja ny fotoana fa raha mampahory sy mampijaly kosa dia mikisaka tahaka ny dia tsokatra. Mety marina ihany izany ko. Fa nga moa ianao mijaly sy malahelo ka. Ny tsy voafaritro firy izany ry neny. Ny anitsapako dia diso fanantenana ary androany vo tena voaborofoko izany. Fa ahoana anaka? Nanambadianao? Tsy haiko intsony. Amin'ny lafiny iray izay fa amin'ny lafiny iray kosa ohatry ny zavatra hafa mihitsy. Fa ahoana? Azonao ambara amiko ve izany? Be dia be ry neny ny zavatra tiako resahana aminao. Iza tsony tokoa moa no hitarainako ankoatranao. Nefa raha nandinika dia so ampitombony tsy fahasalamanao indray izany. Tomitomany izany zanako izany. Avy eto e. Avy manatony etako aketo. Izao ny ataoko anao mbola eto foana neny afaka hifampizarana izay zavatra mahazo anao. Misaotra ry neny dia miala tsiny raha somary nandazatra ny maso kely fa tena tsy zakako ny zavatra hitako androany. Eny re aza manahy ianao anaka. Reninao anie ary jereo ny vady aman-janakao. Mbola milanao ireo. Vady? Raha zanaka dia tsy mifakay. Leo ary neny izay no azoko ambara aminao. Leo ny tsy fananako so tokantrano e. Leo ny fanambanina sy ny idealy ve ny manao an'izany? Iza indray moa ry neny angamba hipetraka aty amin'iny aloha izay mianaka fa tsy misy mamy mitsony ao amiko ao e. Tena tsy misy mamy mitsony ny fiainanay. Raha izay izany fotsiny ny ataonao ampitsoka ny tokantranonao Robin. Lehilahy ianao ka aza manan-kiresy izany dia aritra n'izany ve? Ka izany anie ny tokantrano anaka ny tokantrano fefina. Sady vao hery taona ve ianao dia leo sahady raha mbola tsapanao fa tisy manaja anao izy dia aza misaina akory izay teny avoakany ianao.
Fantaro fa kely sy bitika anie ny asanao natrehan'ny azy nefa ny fitiavana anao matoa izy nanaiky nanambady anao hoe. Raha mba tsapanao morony eny nazo a tena tsy hiteny an'izany velively ianao nefa tsy tiako fantatrao zany so ampiombo ny fahadisom-panantenananao ao anatinao ao hoe ianao mantsy tena nahatoky an'iny finantovavinao iny mihitsy nefa pe tsara vela sy tsy vanina. Aza mandefa saina lavitra ianao anaka fa zay nitokantrano a. Tsaroa fa miaritra fitsapana foana ny mpivady fa aina ny fetra rehefa vita izany fitsapana izany. Misaotra rineny aza ataonao fantatra idealy zany resaka ny fanaovantsika teo zany a. Za angamba aloha andeha atorokely fa maharary mafy aza ny lohako zany ko. Ho avy eo izy ny sakafo ataondreo izy nefa tsy haiko aloha raha ohatra hoe midoy ny asany any dia mety tsy tonga eo indray izy. Manomako manandiandry zareo ho any ampita koa mantsony izy. Dia za tokoa ve moa zany makany sa nareo mianaka amin'ny makatiry rehefa lasa ny vadinao? Aleo angamba zany makatiry neny a. Ay. Araka ny teniko taminao teo aty mba tsara rivotra kokoa noho ny any. Zay aloha fa mba hanararotra kely eo kaikiny mioty any atorika. Io koa mbola reraky ny fiara. Eny ary foaziko ihany ianao rehefa hisakafo tiky. Aiza ny olona ohoty rineny a? Mandroso anaka. Manahoany neny? Nanahoany izay tsy salama tato izay? Efa mba metimety re. Tsara kosa izanyko. Ary tao mangina be? Tsy eo nga izy mianaka? Ao izy fa tena mbola resy torobe mihitsy ka. Lanonam-be mantsy izay natrehana alina izay ka tena vizana ilay vadinao ko. Tena mbola reniko mihitsy izy mianaka ko. Fa reto aloha rineny ny voandalana. Sady nataoko amin'ilay ankafizin'ny neny mihitsy ireo voankazo sy laoka ireo a. Zany ve? Ie. Tena misaotra retsy a. Aleo tonga dia apetrako ato anaty frigo ato aloha reto mba misy ataontsika raha-pizza re. Robin efa tonga anie za e. Robin wa mivoaza lezy a. Tena mbola matory be izy. Jereo koa anie minikeliko e. So e. Robin, tsapako ny fitiavanao a. Fantatroko ny fikirizanao akamamin'ny tokantranontsika na dia be fanahina ihany azy ianao amin'ny fitiavako. Ary rariny izany. Saingy tsy haiko ny andanjalanjan'ny fiainako e. Lasa latsa-pity amin'ny Franka. Robin, raha azoko natao dia nitsotra ny marina rehetra nefa tsy afaka hitehitra amin'ny Franka satria efa manambady izy. Efa manana ny tokantranony. Akiko fa raha sanatria fantatrao ny marina mahakasika an'io zaza izay kina ny fonao io hoe zanakao dia tsy ho zakanao mandrakizay izany. Voatry. Fa mitomagna ianao izany anaka? Malahelo ny Robin any eny a. Ka io izy io akaikinao tsy lavitra anao ko maninona ianao no mitomany? Tsapako zandry neny a. Saingy tato ato izay ary neny tsy dia nanam-potoana ny fanolorana teny mamy izay ka lasa mifampikitakita sy tsy mifampazaka resaka ao an-trano. Zany ve? Lasa manampy eny amin'ny tokantranonay ary neny a. Vao eo koa ny izao Robin nanao andranomasy ny tantara an'izany. Aza manahy ianao anaka fa eto a. Sady ny loza koa ny ery neny dia miampy ny diako izay any ampita sady aritra e. Ny amin'izay indray efa nanamafy ny say mihitsy hatramin'izay hoe fitiavanao azy daholo ny aton'izany tsy dia haly a. Ka izy ny ery neny nanantena fa hijanona aminy mioty e. Fa nga kosa hoentinao indray ilay zazakely ka. Zany ry neny a. Rehefa nandinika sy ny fampiresaka izay sy Franka any keo dia laza tamiko izy fa tsy maintsy hoentina ho mioty.
Inona hoe izany teneninao izany ry Dialy? Aitatra lahy, izany lesy a. Inona? Tsy maintsy hoentina ho mioty fa voararany lalàna ny fametrahana zazalatsaky ny 5 taona amin'ny olo-kafa ka ampisarana azy amin'ny reniny. Fa misy lalàna nga miteny fa tokony hosarahana amin'ny reniny zazalatsaky ny 5 taona raha andeha hanapatra ny filany any ivelany miaraka amin'ny olon-tiny ny reniny. Ahoana? Aza dia miteniteny foana re ianao anaka. Marina izany ry neny a. Natao ihany ny tsy hiteny fa noho ny zanako entinao any dia lazaiko eto ny marina. Fa marina inona izany Robert? Ino anaka? Ambarao izay tena tianao lazainy. Mahakasy eza tsara ary nareo dia toneo ny fonao ry neny a. Ianao kosa ry Dialy dia mingavy ianao a hivoaka ny trano rehefa vita izao resaka izao. Miantony dia izao. Vonina ary mbola vonina hiaritra izay rehetra ataonao satria eo anilako ny zanako. Fa raha sarahanao amiko kosa io dia voatery tsy maintsy ilaza izay nafeninao hatrizay a. Robert, sa mbola tsy miverina ary ny sainao? Fa adala nga za hatramin'izay e. Diso ianao ry Dialy a. Aleo fa amin'ny fotony sy madio no ilazako anao ny marina rehetra. Fa ahoana rakizy a? Fa inona tsy milamina amin'ny fiainanareo e? Sao dia mba mbola azo alamina ihany mantsy? Fiarovaka ny zanako ry neny a. Izay no antony ilazako ny marina dia efa saika naleviko tsy ambaratelo ary izany. Lantro, tena hitan'ny Robert ny marina rehetra. Inona izany nataoko? Ka ahoana? Vonina iaino anareo? Eny ary, alohan'ny ilazanao eto masony neny nefa dia tiako mampafantatra anao fa afoinao mandrakizay io zanakao io na tianao na tsy tianao. Fa nampon'izay, avelao andeha, hoentiko ny zanako. Te ho faty angahy ianao? Mandingana neny tokolana eo ka mitondra ny zanako e? Moramora aloha nareo rakizy a. Tena tsy zakako izao ka. Antsiry neny a. Efa elana iretana ka tsy afaka mandefitra tsony. Ampy izay. Ay kosa dia nendrasana kendry toana ety an-trano reninao ny lazana nyizany lainga ampiasany. Lainga? Inona ilay kalatsivaniny ity? Reny mandainga? Tianao lafa ny fikasiry tanana nataonao ahy iny. Izay, lasako ny zanako. Tsy mila anao tsony a. Velomy ianao. Dialy a. Ny zanako e. Zanako? Tsy misy zanaka ao aty. Ary rehefa anao mpangainao mpandainga ihany dia aleo tsoriko aminao marina fa tsy zanako aty fa zanako Frank. Izay, mazava, lasa. Fa lozinina rehetra iry lanitra ao. Ohatray, fa naninona koa ty zanako? Robert, tena ny tampotsitra izy marina. Vonjeo aloha kia. Vonjeo rere olona. Neny. Tiako na daholo mivatany zanako marina. Neny. Robert. Robert. Ka efa nanao ahoana ilay laza ery Bena? Zanako lejy a. Isan'ny zanako. Aza mbola midimizaka aloha lafa mbola reraka be any e. Fa tsy afaka mihetsika lesy ny ilako. Fa maninona ahy e? Maninona aho a? Tapaka lalandra lesy lahy. Na tsara hoe letsy ry be da. Izany ho a. Tapaka lalandra ahoana ahy e? Kay, marary atao ny ilam-batako. Kay, sady tena tsy afaka mihetsika ity a. Bena. Kay. Enjana lesy ny mahazo any lahy. Kay. Izay ny antony tena natonga an'izao. Zanako letsy a. Mihody keliko letsy a. Tiako any letsy ny sombinaiko iny e. Fa na izany aza lesa mba ataovy ambony ihany ny saina. Indreny lasiny anapaviny latsy irena fa mijaly ireo. Eny letsy a. Fa aiza ho any zanako e. Aleo aloha salama tsara laha vao miresaka an'izany tsika. Manao ahoana ny fisalama tato? Oay, mademoiselle Antsa, mandrisolo ianao e. Robert, nanao ahoana ianao? Zaho e. Zaho sisa. Nalohan'ny fahafatesana ary Antsa. Fa izao aloha zareo
avela kely aloha nareo fa andeha hijery amin'ny mamany Robin vetivety a. Misaotra lesy a. Robin, malahelo anao. Nanenenako ny nanafinanao marina rehetra nefa efa fantatro tamin'ny orany rahantsika iny. Tsy misy raiko tsony any idealy ry antsa. Ampiasa avy be ny zahany nampiainana ny foko malemy sy be fandeferan'izay. Leo afa ny zanako kosa tsoky indray antsa. Avereno aty amiko izy. Efa lazainy taminao ane marina e. Zanako papatany ferahany zareo iny ary izay tokoa marina. Andray ry antsa, tena tsy ekeny saiko izany ka. Zanako ine, zany nampianatra azy io me, zany nitrotro sy nity azy ary nandrotsirotsy azy hatramin'izay. Haiko izany Robin, ary hitako ny fanatoana fonareo mianaka nefa izay marina. Mandratraka nefa tena tsy azo itovirana. Tsy vanina, mpamitaka, menarana. Aza manahy ianao fa ezaka mpitony ny foko ahy e. Dia hitelina samirery ny ngidiny tomboka vatsa ao anatiko. Idealy eo. Ahoana? Sambatra ery manana anao. Tsapako velombelona ny tontolona banganao hatrizay tsy asa amirery. Tiako raha tsapana tokoa izany saingy manafoana any aminao avintsika. Tsy azoko teherana akory ianao hoe ho arery. Vaovao tsara no ambarako anao. Nanapa-kevitra ny hijanona ny ampita mandrakizay ny reniny antsa. Izy ny tantana ny orinasa any an-toerana ka malalaka tsara tsika. Vaovao tsara aminao tokoa saingy ratsy amiko. Fa ahoana kosa e? Mo tsy hamela malalaka ny amintsika izany. Franka, Ahoana ki malala? raha misaraka aminy ianao dia ampiakarinao andefa mandronao aho dia izay amiko no hoe sambatra. Na za koa zany hery malalako izay ny faniriako e. Nefa ahoana e? Tsy mety izany ary tsy eto mandrakizay satria miankina amin'ny mamany antsa daholo ny fiainantsika. Tsy ny arena ary Franka no mahasambatra fa ny fitiavana. Izay no antony nanapa-kevitra anao divorce amin'ny Robin. Ekeko izany. Saingy Robin efa nizatra ny aina fiafiana fa tsy afaka iainan'izany aho satria tsy mety hasambatra anareo mianaka ny famitsorako ny harembe any Saondra. Mba tsapanao moa fa raha vao misaraka eo izay dia votsitra eo ampelantanako ny rehetra. Ka raha votsitra eo ampelantanako izany dia inona nanatanterahantsika nofinofitsika? Rehefa tianay mianaka ianao dia sambatra izay e. Mila miasa ny fitiavana ary malala. Miasa hasambatra ny vatana sy ny nofo. Dia ahoana izany ka? Hijanona tokantrano miafina aty aminao aty izany izay? Inona moa no mahory anareo aty? Dia tsy asa sy ho an'ny Paris kory aho izany fa afenao aty. Idealy a. Ahoana e? Tiako nareo ary mahasarotiny ahy ka arovako. Faharovanao amin'izy izay e? I Robin ve? Mazava ho azy. Iza amin'ny mahalala an'izay ao andohany iny. Tsaro fa mpiasako iny ary mpiambi-tanàna ka fantany daholo ny sekre ao. So mahalifaty koa ka sady akoatran'izany tsy tiako hifampitazana amin'ny antsa isan'andro koa ianao e. Fandray be mantsy izy Robin ka sao mifankahazo loka amin'ny fanome tetika ratsy ihany. Lazaiko hoe adaly ianao totezitra. Fa maninona? Marina fa tsy manam-pitiavana ny Robin intsony aho nefa tsy havidy izany izy raha amiko fa ny amin'ity zazy ity tsy haiko. Izany rehetra izany iny mila fahamelona daholo ry idealy keliko e. Aza manahy ianao fa rahako hatreto izay lazainao. Hanana n'iza tsony koa moa izay mianaka e. Ianao sisa. Misaotra kia. Izay fa velako aloha nareo a. Efa complet daholo ny zavatra ilainao fa tsy tokony hivoaka tsony aloha ianao mandra-pilaminy rehetra. Izay a? Atsoy hoe rehefa tianao atsoina. Za koa hiezaka hody aloha.
Aiza ho aiza eto moa le trano natolo miantsa hoe misy an'i Monsieur Frank. Mino fa eto amin'ity sabanany ity no midina. Eto mihitsy. Ary trano ambaniry zany le izy. Io mihitsy le izy. Angamba kosa ao izy mianaka amin'izao ka fa 3 taona izay tsy nahitako an'ny miotikely zanako. Hafahafa sy endratendratra be zany hitany zanako indray. Soa ihany aloha fa voatsapy tsara ay. Niverina tsikelikely ny vatako. Ay, efa tonga ka. Aleo aloha pitsirina ny sonery. Oay, ary iza koa ary zany tonga salasalan'andro be zany. I Frank ve? Nefa totsina iny feona fiarakory. Aleo aloha hoe tazanina fa sao dia sanatrika olon-dratsy. Ary iza koa io? Toa olona tsy mbola hitako mihitsy. Sa ve mitady amin'ny Frank? Aleo hoe hitina fa sao ilay olona namboatra ny robinena farany. Manahoana tompoko iza ny tatavinao azafady? Idealy. Andray, tsy miova mihitsy ianao. Robin, aninona ty ianao? Ary ahoana no nahitanao misy ahy? Milamina aloha ianao e. Aza matahotra ohatran'io fa tsy tonga anao ratsy ianao akory fa andeha hijery anjanako fotsiny ko. Robin, fa zanakao izy e. Miotikelyko re a. Mitalao aminao aho mba hijery azy fa tsy sanatria hoe andrebireby. Na dia vetivety fotsiny aza ry idealy a. Efa tsy anelingelina ny fiainanareo tsony ahy e. Mandro sara ianao e. Fa niova be ianao dia saika tsy fantatra mihitsy raha tsy niteny a. Ie, marary. Marary tokoa. Aza mitomany tahaka an'io moa ianao e. Aleo fa hijery kely anjanako fotsiny a dia andeha. Io fa tsy ataoko tratra ny Frank ato a. Tsy maninona ka. Mahazo toerana aloha ianao e. Mbola matory atsy anefitra tsy mantsy izy. Ka so tratra ny Monsieur Frank eto anie e. Efa nafara ny antsa mafy mihitsy mantsy tsy ho tratra ny ato. Ay, aleo ary fa bataiko eo katy izy e. Tena mampalahelo mafy mihitsy Robin. Sao sisa le vadiko. Nanenenako ny nanitsakitsaka azy. Mandray, tsy tanako tsy ny ranomasoko fa niraraka ka hitany. Toa velona indray ny fanantenako fo nahitany idealy a. Adala ny voka. Efa nitsakitsahana sy nandengaina nefa vonona ny mela azy indray vao nahita azy. Midika ve zany fa mbola tiako izy? Tsy dia isaina amin'izany tsony aka. Efa nandevina ny aminay aho fa no miotikely no andehanako aty. Miotikely somony haiko na dia tsy tena zanako aza. Tiza Robin, mbola matory, jereo anie e. Andray sombonaiko. Afaka mandray azy aho ve? Raisy fa tsy maninona e. Sombonaiko. Sanako malako. Andray dia akantonao. Robin, tsy tantoko e. Sakako mahita anareo mianaka amin'ny famina mafy indray tahaka izao. Miferina ato an-tsaiko ny fahiny. Malahelo anao foana angamba isazy io fa tsy mety salama mihitsy. Ampy izay no fahitako azy ry idealy a. Satroka hijanona eto foana fa mamela ahy ianao angatadalana so animba ny tokantranonao ndraiky. Robin, andeha sahady ve? Aza manahy ianao fa nandalo fotsiny ahy hijery anjanako e. Dia anatitra nyity taratasy ty. Valon'ny fangatahana divorce nataonao ty. Andray, Robin. Ny fahasambaranao eny an-trandron'olon-kafa ny dia fahasambarako foana ary vady malalako e. Tsy anjarany itsika ary efa voasoratra zany.
tiako ianao ary mafisika eto indray ny voaly izay nataoko teo ambony alitara. Tsy misy fitaka saingy manaiky ny lahatra ahy e. Robert, aza miteny an'izany ka marina izany idéaly a. maratra loatra ny foko. Toritory sy motsana amin'ny fahatsoram-ponao. Tsy avelanao azy zany e. Avelanao izany atsika. Aza manahy ianao fa efa vita tomboka vatsy ao tapoky ny fitiavana anareo mianaka. Iny fa na dia tsy natao iray intsony azy tsika ni. Tsy Robert, nanenina mafy ary miaiky ny tena fitiavanao aho. Raha niraraka tsy azo rofony ireny ry idéaly a. Karakaro tsara ny zanantsika dia tafitaha amin'ny tanjona rehetra. Reko tamin'ny antsa mantsy fa miandry an'ity divorce ity sisy ianao sy Frank dia irotro amin'ny raharaha tao aorian'ny nahafatesan'ny reniny tany ampita. Maleova mahalasana sombanaiko. Madio ny fokona dia malahelo aza. Tena madio tanteraka izy manomboka eto. Tsy hita hira alahelo na ampalalana io zanatsika intsony fa sotrana nareo telo mianaka. Robert, misaotra no amin'ny fitiavana nomenao ahatra izay. Dia misaotra no amin'ny fahavolamenana nananao koa. Tsy anay mangina ato izay. Idéaly, tonga ny fotoana tsy maintsy amitsorako anao any amin'ny hafa. Avelako ianao fa izay no sambatra anao. Mandehana raha afako. Tiavo ny vatanao fa io no anjara voatokana ho anao. Ary miendrika ny tena ity andray ny nahitany masoandro ihany koa mioty kely. Robert, fonao ve aho? Raha tena tiana tokoa ianao, miady ho aho. Ny tena fara-fitiavana dia manome izay ahasambatra ny tiany. Izay no mahasambatra anareo mianaka raha avako. Ka aza misaina akory izay sisa andro iainako. Veloma dia maharena tokantrano. Dia tonga ava sokoa ny vahiny manaraka fa efa miandroandro mantsy ianao raha ny fahitako anao zany ka. Andray, mianatra anao aho. Mandaja ny fitiavantsika kehitriny. Nefa mankasitraka ny amin'ny fitiavanao aho. Velao ary aho mba hanoroka kely ny andronao e. Maky ny fitiavana mandrakizay mantsy ny orika eo amin'ny androna. Ary velao koa mba hamihana anao mafy. Manaika. Afaka raisinao ve mioty kely? Raisy izy dia andao efa mihantsika telo mianaka. Ho mariky ny fo niaran'ny toetra ataona vitsivitsy. Eo ary. Robert. Misaotra. Tsisy fisaorana izany. Dia ity misy taratasy omeko anao. Rehefa lehibe io zaza io dia omeo azy iny. Ampio ny tantara tena marina ny ainanao sy ny ainana. Fangatsy hijery azy itsiny ianao. Dia tena fohy azy tokoa ve? Zareo fa tianao io zaza io ary mbola manatena ny ahitanao indray. Tsy hay ny lahatr'Andriamanitra raha afako. Tsy misy malala izay ampitso. Zay fa lasa veloma sombonay. Veloma idéaly manapako. Robert. Mandoko ianao anaka. Bonjour papa. Bonjour ndre. Manahoana idéaly? Manahoana tsia? Mipetrapetraka? Misaotra be dia be fa tsy hahatrela io. Andalo fotsiny manko fa mbola maika hanomana ny entana hoentina manodidina rapitsiko. Ay tokoa moa rapitso ianao no anainga? Entry papa, hijery ny vahily kelinareo fotsiny. Ay. Ireo samy mbola matory ireo izy dako. Say e. Dia tena mitovy izy daka. Eo no ataony soko-piso mampibe mihitsy. Dia miarahaba anareo koa izy mivady. Mirary soa ny ankizy sy ny tokantranonareo.
Zay koa ki mirary fahombiazana ny fitantanandry ny asa rehetra ny ampitany a. Misaotra be dia be dia asa manafa mamangivangy matetika. Sady mifampiresaka matetika amin'ny finday eo tsika e. Dia amin'izay koa afaka mahita tsara ny fitombon-jandrinao ianao amin'izay. Ie, tiako be izany. Fa iza marina nataonareo anaran'ity prince keliko ity ry papa. Robin Dimbiniaina kia. Zay tokoa anaka. Ohatry efa ina kia mampisinto andry. Alahelo sendra nandalo iny ka antenaiko fa ho afaka ihany. Fa nisy taratasy zay hoa napetraka Robin ho anao sy ho an'ny mioty kely e. Zao very papa? Mbola tsy nosokafanay mihitsy ilay izy fa leo mihitsy aloha entinao ainy apita. Alay vao nery malalako e. Eo amin'ilay braoko eo ilay izy nataoko tsara pirina kia. Vetivety ary ty ary kia. Ka maninona ho ary vakitsika eto e? Raha tsy mampaninona anao. Aleo ohatra fa vakiako e. Na ho arery aza dia fifaliana ho any miaraka mamaky izany aminareo. Tiako tsapanareo koa manko fa tena fankahazo po izay sy Robin hatramin'izay. Ary tena latsa-pitiavana taminy a. Be dia be ny fihetsika nataoko mba hisarihana azy nefa nanaja ny tokantranony izy. Izany veky? Eny e, tsy maninona izany. Vela ho any aloha izany fa vakio ary. Vakivaky ny foketam-pany raha tanty taratasy ty ho anao rantsakeliko. Fijerevana teny amin'ny fandrahoana ny saiko. Naminany ny fitiavanao avao niarahantsika nanorina tao aorianany nahalavon'ny tokantrano keliko. Resy afa tsy mivoaka ho mpandresy. Izay nanolona ny fahatsiarovana sy ny amamino ny fiainana nandalo tato an-tsaiko miaraka tamin'ny vady aman-janako. Sarotra ny mandainga fa ny tianao ihany ato dampo. Nefa sy naresy ny fitiavako azy mianaka ny fandalovana tsidika ny varavara-pahoriko. Efa niletika sy lalina ary ny toetra tao tomboka vatsa mantsy ny anaran'izy ireo. Anika tsy fofafiitso. Isalorako mandramaty ny lamba fotsy madio firakofako. Voafetra ny andro iainako tao aorian'ny zavany-tseho. 3 taona mahery kely ho ny mpitsabo no ivelomako. Amin'ny ora makinao ty taratasy ty dia mety efa eo akaikinao fa saingy tsy hitanao. Manana ny lalany andaminana azy ilay bary ka manaiky sy misiotsika. Malemy ny foko. Tsy matanjaka tahaka ny fon-dehilahy rehetra fa hafa samy hafa. Dia mitsodrano anao mavitabe amin'ny asa tao fa ain'Andriamanitra ny fiainanao sy ny lalany ho avinao. Ananjandry ianao tsy ho tokany intsony. Be atety sy andraikitra mandra-pahatokana izay ho zanakao sy ho vadinao. Ajaho ny tokantranonao sy ny ankonanao. Aza mitana alahelo akory amin'izy mivady fa efa nalela azy ireo tamin'ny fofeny fitiavana no nanoroako ny molotra indray marain'izay raha miaraka ny tsena ny fipohiran'ny masoandro teny amin'ny toerana iray isika izay falehanao matetika. Mamela iteny hoe manana ny hoavy mamiratra ianao ary elatra ianao anidiny ary hiakatry ny avy hatrany eo amin'ny fiainana ka manova ny rariny hatrany. Tsy njovy ny manta sy ny ory ary ireo tsy manana sy mavomavo tahaka fa mendrika ny velona fa olombelona izy ireo ary mendrika omena tanana eo amin'ny fiainana. Tsy ho maty atao boky mandrakizay ny fitiavako anao fa hitoetra ho itony ny tomboka vatsy. Hitoetra ho itony ny tomboka vatsy. Raha tany nofy Andrianjaka. Ireto avy no mpamelona ny tantara. Tapaporoana sy nalitao ary nofy Andrianjaka. Ravaka Antsaniony sy Anjarana Tenaina. Niaraka tamin'ny Riamandatsoa sy Kantony Aina. Nandray feo sy nanjinda ara-teknika. Alfara Zafiarson. Nana Totosa. Nofy Andrianjaka.